Ndeo toizatsika ny fampalalam-baovao ny sintona ny lakinosy fanairana ny syndicat-ny Prakidrara mikasika ny fanitsakitsahana ny ezon'izy ireo. No fanambarana araka izany ity syndicat ity isan'ny navohitr'izy ireo ao anatin'izany ary ny rosoana amin'ny fitokonana faobe manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ndeo arahantsika raha ny fananjavana Andriamatoa Rabenandrasana Nicolas filohan'ny syndicat-ny Mpitandrara eto Madagasikara mikasika an'izay. Lova Ramanantsoa sy Christian Rakotondramanga kosa no nanao ny fanatetena. Ny ambangovangony tsara ho fantatra amin'izay ngamba efa enonareo ihany fa nisy ny ataoko hoe filazana na déclaration fitokonana zay hoe grève zany ny syndicat des greffiers de Madagascar. Zany hoe ny Prakidrara rehetra manerana ny nosy zany vokatry ny fivoriana androany dia nanapa-kevitra fa hahato ny fiasana manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao ka maharitra 2 herinandro zany io fitokonana io, zany hoe fanerana ihany zany no natao dia eo zany no mahay no tohiny aorinan'izay fa ny voalohany zao zany zay zany nanarahany azy manomboka amin'ny latsinainy dia samy tsy miasa daholo mihera ny nosy sady manao banderole hoe mitokona ny Prakidrara rehetra manerana ny nosy fa voahitsakitsaka ny zony. Zay zany ny ataoko hoe thème iarahanay rehetrarehetra. Maro be zany no zavatra azo omenanao fa nefa tsika tsy dia hivalambatra amin'izay fa ny ataoko hoe ampahany azoko omenanao zany dia efa misy zavatra zany no nitakinay any hoe nitaky tamin'ny karama maromaro ary reo zany tsy hoe fitakina fitakina ihany fa misy ataoko hoe zavatra azo lazaina hoe logika na manara-dalàna ihany no tokony anaovanay an'izay satria tsy zay herery zany no ministère ray tsy greffier rery fa ao ny mpitsara ao ny pénitentiaire nefa tsapanefa ny sasany zany mahazo any tombotsoa zay takinay zay tsy omena ka zay zany tsy mangataka fa mitaky zany hoe zavatra tokony ho anay zany tokony omenanay agnatin'izany ny indemnité d'assistance zay zavatra mazava tsara mihitsy satria ny mpitsara zao nahazo ny indemnité de fonction des jugés. Io fonction des jugés io zany tsy mandeha io raha tsisy ny Prakidrara na ny greffier zany tsisy jugement mivoaka zany io tsisy didim-pitsarana mandeha raha ohatra ka tsisy Prakidrara. Zay didim-pitsarana rehetrarehetra na ny fandefasan'olo amponja na ny inona dia tsy maintsy misy soniany Prakidrara ary zay koa no ilanan'ny Prakidrara manatoa zany hoe tsy to zany ny didy rehetrarehetra voaka ny mpitsara raha ohatra ka tsy atrehy ny Prakidrara no sady tsy soniaviny. Dia ataoko agnisan'ny singa iray manana ny maizy azy ao amin'ny fitsarana zay nefa hatram'izao zany tsy navohitra zay raha zay. Rehefa mihoana zany tsika raha misy vary raha voatseo anareo dia tsy mahavita ninonina zay nefa ohatrany mandringa ihany zany ny fomba fitondrana na hoe ny traitement zany ka mba nangataka zany zay hoe agnisan'ny ampahany nangatanay zany le indemnité d'assistance.